Andriamatoa Pierre Older Ramaolo miasy mitarika ny lisitry ny loolo mapara faly miarabanao Andriamatoa. Faly miarabanao ihany koa ny tenako ary faly miarabany mpiaino sy ny mpijery amin'izao fotoana izao. Avy hatrany dia ho resantsika voalohany ngamba ny mikasika ny resaka teti-bolam-panjakana farany teo. Teti-bolam-panjakana moa zany izay nandalo teny anivon'ny anteny meram-pirenena ary ny lanin'ireo solombavam-bahoaka tsy nasiana fanovanana kely ary ny antony moa tsy fantatsika ny fomba nandaniny zareo azy hoe nisy tambiny sa tsy efa narahantsika tamin'ny vaovao ny mahakasika an'izay raha ho anareo eo anivon'ny mapara ahoana ny fijerenareo an'ireny lafin-javatra reny. Misotranao amin'ny izay fanontaniana izay ary izay indrindra no antony nanikeko izao fanasana ataonareo eto amin'ny tsika eto amin'ny Viva zao. Ary eto ny tenako dia mariko avy hatrany fa miteny amin'ny fomba ofisialy amin'ny anaran'ny mapara. Amin'ny maha-mpitondra teny ofisialin'ny vondrona mapara ny tenako ny tenenako eto. Ny zavatra ho lazaiko zany dia ny hevitry ny vondrona mapara amin'ny fomba ofisialy. Zay zany ny fanamarina ataoko voalohany. Marina tokoa fa nandalo teny amin'ny anteny meram-pirenena ny volavolon-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2014 ho avy io. Le budget 2016 moa amin'ny fomba fiteny andavanandro. Nisy adevitra be mikasika an'io teti-bola io. Nisy menimenina isan-karazany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay. Ary dia ny vondrona mapara dia anisany naneho hevitra mikasika ny zavatra mitrango ao anatin'izany teti-bola izany. Satria ny zavatra miseho anatin'io teti-bola io dia mampalahelo. Mampalahelo satria mampiseho miariary fa misy fitantanana tsy mety eto amin'ity firenena ity, indrindra ny fitantanana ny volam-bahoaka sy ny harem-pirenena. Ny harem-pirenena efa voaresaka ombieny fa nikasika ny volam-bahoaka, volam-panjakana no ipetrahan'ny adevitra. Satria ahitana zavatra tena mampalahelo sy mamoehitra ao anatin'io teti-bola io. Raha tsy hiditra lalina amin'ny adevitra tsika mba hampamora ny resaka dia haka ohatra anankiroa fotsiny. Nahoana ny teti-bola ny fiadidinan'ny repoblika na ny présidensin'ny repoblika no idangana hatrany amin'ny 1 milliard 381 millions 865 695 francs malgaches. 1 milliard 381 millions. Na amin'ny vola malagasy 770 tapitrisa diskely ahitsokely 100 millions 876 000 100 milliards 876 millions 196 000 100 milliards 876 millions 196 000. Hitana nany manonona azy raha lasa manahirana be. 100 milliards 876 millions no teti-bolan'ny présidence. Ariary io. 100 milliards 876 millions ariary no teti-bolan'ny présidence ao anatin'ny taona ray. Raha zaraina isanandro dia andany vola 1 milliard 381 millions isanandro ny présidence franc. 1 milliard 381 millions franc. Na ariary izy 770 tapitrisa ariary isanandro no olanin'ny présidence. Fa anao inona ny présidence no andany 770 tapitrisa ariary isanandro. 1 milliard 381 millions de francs isanandro. Ka hatratra 100 milliards 800 millions mahery teti-bolan'ny présidence anatin'ny taona ray. Ny présidence zany. Fa maninona ny volam-panjakana, ny volam-bahoaka no atao an'izany. Tsy mbola nisy teti-bola présidence nidangana ohatran'izao hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara.
ho an'ny minisy mpanjakana ny misy mpanjakana moa de fatatsika fa sady filoha nasionaly ny HVM no namana akaiky ny filohan'ny repoblika ankehitriny fa ny teti-bolany minisy mpanjakana de mahatratra 206 milliards ariary ao anatin'ny taona ray 206 milliards ariary raha zaraina isan'andro de andany 480 tapitrisa ariary isan'andro zany io ministera io 480 tapitrisa ariary isan'andro 2 milliards 821 millions de francs malgaches isan'andro fa tao inona le volam-bahoaka natao an'izany fa maninona no atao an'izany ny volam-bahoaka dikan'izany de tsotra tantely afadrakotra ny arem-pirenena tantely afadrakotra ny volam-bahoaka ka de atonga am'le fiteny hoe anjakan'ny body sy ny adala nampalahelo tsy resaky tsika eno tamin'ny gazety sy ny fampalalam-baovao isan-karazany hoe nisy an'izao ony tatsy nisy fetsoana ony tamina hôtel ray eny amin'ny la Haute-Ville eny nisy an'izao voakasika an'izany ny tatsy sy ny tarony ny karazana solombavam-baoaka tsotra fotsiny ny président Andry Rajoelina sy ny vondrona mapara dia mitsipaka n'io teti-bola io mitsipaka ankitsirano ny nandanina n'io teti-bola io mitsipaka tanteraka izao fandalina miopapana sy fanaovana gaboraraka ny volam-bahoaka izao zay no hevitry ny président Rajoelina sy ny hevitry ny vondrona mapara ary miteny amin'ny mampitondra teny ofisialy ny mapara ny tenako eto tsy manaiky mitsipaka ankitsirano izao fanaovana gaboraraka sy tantely afadrakotra ny volam-bahoaka izao ny vondrona mapara amin'ity raharaha fa tsy zao nanaovana ny volam-bahoaka anaovana ny daniny kibony sasany fotsiny nefa io ny fanotraniny vahoaka malagasy ndresaka ianao teo Andriamatoa Pierre Olidera mikasika ny hoe 100 milliards mahery ny volan'ny fiadidinan'ny repoblika 206 milliards mahery ny volan'ny minisy mpanjakana raha jerevana nefa ao anatin'ny teti-bola ny volany ho an'ny mpitandro ny filaminana ho an'ny fampandrosoana eny fotony zara fa misy raha ny fahazahoanareo raha ny fahitany eo anivon'ny vondrona maparany zay ve zany tsy voalohany tsy vaindondra raha nyty fitondran'ity mihitsy ny fampandrosoana sa zay indrindra ny tena itsipahany mapara an'io teti-bola io raha mahita na ny volan'ny framma tsy voaloha ny ray aman-dren'ny mpianatra ny manao cotisation ividiana lalakire ny sécurité modalité tsy tany saina tsony io ny mpatandro ny filaminana tsy miaro vahoaka intsony ny any amin'ny lavitra efa tonga any amina tanàna tsy nisy dahalo tsony am'izao fotoan'izao lasa misy dahalo ny aona tamin'olona tany fotsiny tenanay de ny taraina fa de ny tafihana dahalo toerana zay tsy nitafihana dahalo mihitsy taloha ny amin'ny akaikikaiky moa ny alabotra efa tsy tenenina tsony tsy karakaraina ny vahoaka misy vola teti-bolam-panjakana io amin'ny teti-bolan'ny androm-panjakana de mahatratra any amin'ny 4880 milliards 4880 milliards ariary raha izange ny tena mba hikarakarana vahoaka tsy anakarena tampoka ny vahoaka malagasy saingy mba etiety kely ny fiainany mba mety ho ilany maotokantrano ny isan'olona mba mety ilana mba misy fandripahalemana kely mba misy zavatra metimety kely fa nahoana no any amin'ny zavatra tokony andanina ny volam-bahoaka ne io ny malagasy nge mandray anjara amin'io vola io rehefa mividy zavatra amin'ny malagasy misy ampahany amin'iny etra makany amin'ny teti-bolam-panjakana fa tsy miverina any amin'le vahoaka zany volam-bahoaka izany fa de zay mahatonga ny tenako ampiasa teny mahery hoe gaboraraka tantely afadrakotra anjakan'ny body sy ny adala
ny volam-bahoaka ny volan'ny malagasy fa le malagasy avela ao anaty fantrana am'izao fotoana zao. Raha ho anareo eo anivon'ny mapara ary inona ny tokony ho ataon'ny solombavam-bahoaka, iny moa zany izy efa lany iny, inona ny tokony ho ataony zareo am'izao zany? Mampalahelo moa fa tsika tsy fampitsara eto eny fa na mampalahelo le fandehan-javatra asakasaky zay solombavam-bahoaka nandany anio na izy na iza na iza na iza raharan'izay solombavam-bahoaka nandany anio, raharan'izay solombavam-bahoaka nanaiky an'izao zavatra tsy rariny eto amin'ny firenena izao fa ny mapara ny filohan'ny mapara de mitsipaka tsy manaiky an'io tetiboly io. Raharahany conscience na ny eritreritry zay nandany an'io sy zay antony nandany iny azy tany azy zany azy sy ny feon'ny fieritreretany azy sy ny vahoaka malagasy manoloana ny vahoaka malagasy fa ny président Rajoelina sy ny vondrona mapara de tsy miray tsy ombakomba ary tsy anaiky iray tsy ombakomba am'izao zavatra fandrobana ny vahoaka malagasy izao. Raharan'izay nandany an'io tsy tenininy tsika fa samy malala fa raharan'izay nandany an'io tetibolam-panjakana io fa ny mapara ny président Rajoelina dia tsy manaiky izao fandrobana ny volam-panjakana zao ary de milaza fa mitsipaka ankitsirano averiko ndre mandeha ndray mitsipaka ankitsirano tsy zao ny fanovana tsy zao ny nintolomana tamin'ny 7 tsy zao ny namoizan'ireny olona maty tamin'ny 7 février sy teny amin'ny toerana isan-karazany reny tamin'ny 2009 namoizan'ny ainy namin'ny ny sotrony ny aleko maty tsy ny anaovana ny zavatra ohatry zao ny nanaovan'ireny olo reny ny ainy tsy ho zavatra noho zany raharan'izay nandany an'iny tetiboly iny fa izahay de tsy manaiky ary tsy mandany mitsipaka iny tetibola iny dia an'izay nandany azy.